fotoan'izao dia tena vao maika mahantra ny malagasy. Ny antony le fanovana ny tediavina lasa fanovana ratsy fa tsy tsara. Izao zao ny fahantra ny gasy na ny bibikena miakatra, bibinetana miakatra, tsisy tsony zany le mba hoe fitondrana vanina raha ny tena marina. Fa ohatran'ny saika lasa hoe tsy mijery an'le majinika zany le fanjakana fa ohatran'ny an'ireo ihany ny fatany. Efa azo lazaina efa miaina ao anatin'izany vanim-potoana zany atsika zao. Hitanao hoe mihamafy foana le fiainany. Zao fotoana zao aloha dia tena sarotra mihitsy satria le plasy nantanana taloha teo zany fa tsy azo andahana intsony mihitsy amin'ity le fiainana tena goavana be mihitsy ka noho izany mampalahelo zany le fiainan'olombelona amin'izy eo fa tsy azo iainana intsony mihitsy fa dia mampatahotra le lalana tokony mba-tena. Fiainana amin'izao dia tena sarotra mihitsy ary mieritreritra azy zany zahay antitra reto dia tena sahirana mihitsy ny fiainanay tsy ampy tena efa jokonjokony ihany sy ny tena manahirana anay zao ny fiainanay izy. Ny fiainana aloha tena mafy misy madama zao betsaka ny tanora tsy hanasa ny vidin-javatra miakatra andro manalina ny soloka ary zao koa mitombo koa ny insécurité dia tena mafy mihitsy ny mpanan-karena tsy mahandry lavina na dia manana renana izy ny mahantra moa tsy mahita hohanina dia tena mafy mihitsy. Mafy tokoa le fiainantsika amin'izao vaninandro iainantsika zao eo zany raha tena mijery zany atsika dia hoe 85 à 90% n'olona eto Majungany zany dia efa tena tsisy intsony zany anton'asa zany.